Ny volana Jona 2024 no vita dika tamin'ny teny malagasy ny Baiboly. 7 taona aty navita nandika ny Baiboly amin'ny teny paritra telo eto Madagasikara ny FJKM Mazoara Fanantenana Ambohipo ka anisan'izany ny amin'ny teny tsy mihety. Tamin'ny fotoagna zany izy koa regny ny Herode mpanjaka nilazany Jesoa misy tamin'ny kapitenazy John Mpagnano Batisa efa nipody velogny ndraiky zany. Ke zany anagnany angovo hagnanaovagna raha mahagaga toy. Herode baka efa nanambotro John ke nanady azy avake nangady raha zay hitan-dragno maizigny avy tamin'ny Herodiasy vadin'ny Philippe rahalahiny. Satria John nivolagna taminazy nagnanjô tsy azo nahalaigny vady izy. Avy amin'izany tia hamono azy Herode kanefa natatro ny fokon'ologno izy satria natanjareo ampanazary John. Izy koa avy ny fety avy amin'ny andro nahatarahan'ny Herode nandihy taloha kanazy teo ny zanaky Herodiasy vaiavy ke ravoravo Herode. Avy tamin'izany nifanta Herode fô hagnamiazy raha hangahony ndre ino. Izy koa efa nagname hevitra zazavaiavy nino afaka izy amiazaha ambony kapila ny talandohan'ny John Mpagnano Batisa. Nalahelo ny mpanjaka takatra ny fifantagna ndraiky ny ologno zay nantotro niaraka nihinagna taminazy tao. Nibaiko fogna izy mbô hagnamiazagna azy zany. Nagniraka ologno hanapaka lohan'ny John tandragno maizigny tao izy. Ave nindesiny tagnatin'ny kapila ny lohan'ny John ke nameny le zazavaiavy. Izy ndraiky nitondra zany tamin'iny tagny. Tafaran'izany avy zary ampianatra John nalaka fatinazy ke nandevigny azy avy te losogno nagnambara zany tamin'i Jesô zary. Ankoatra io teny tsy mety io dia efa voadika amin'ny teny Betsileo sisy anaka ihany koa ny Baiboly ary amin'izao dia efa ampandikana amin'ny teny paritra misy 6 ireo mpandika teny dia amin'ny teny Antemoro, Antanala, Antambahoaka, Betsimisaraka, Zafisoro sy ny sisa. Fitoriana ny filazantsara ho azony rehetra mifanaraka amin'ny fitena ampiasainy andavanandro. Ahatongava ny afatr'Andriamanitra amin'ny tsirairay no tanjona amin'izany hoy ny fanazavana. Ny tanjona amin'izany dia fotosy filazantsara i Madagasikara. Zany hoe aparitaka manerana ny Madagasikara ny filazantsara. Dia eo ihany koa ny fampifandraisana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiteny akaiky ny fony. Mazoto mamaky Baiboly zany ny olona, mazoto mifandray amin'Andriamanitra raha akaiky ny fony ilay teny. Ny zava-misy aloha zany dia hoe ny any amin'ny faritra miteny hoe Baiboly kova ny Baiboly misy amin'izao fotoana izao. Zany hoe azo ny amin'ny ampahany ilay Baiboly fa tsy tena mazava aminy ambara. Dia zay no antony nandikanany Baiboly amin'ny terim-paritra mba ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny fiteny akaiky ny fony. Ny FJKM Mazoara Fanantenana eny Ambohipo no nanao an'ireo fandikanteny ireo. Ny sokajy Aikanto sy Ailaza eo anivon'ny Akademia Malagasy no manampy sy miara-miasa amin'ireo mpandikanteny araka ny fanazavana hatrany. Nisy velan-kevitra momba ity fandikana Baiboly amin'ny teny paritra ity teny amin'ny lapan'ny Akademia Malagasy teny Tsimbazaza.